Ko daholo Zanagasikara dia vidéo ty zany efa nandefa nareo mba ampijery ilay vidéo efa teo aloha. Nareo zao mangataka lien dia kanefa ny lien raha miankina amin'ny telefonanao, raha Facebook lita no ampiasainao tsy mivoatra ny lien, tsy maintsy ilay Facebook vaovao. Raha ohatra ka tsy misokatra ilay izy dia makany amin'ny cyber ianao dia any no rehetanao ilay izy dia afaka enregistrenao avy eo. Tsy izay aloha resantsika andao fa mahakasika ny tany testostérone. Rehefa ny lehilahy misy hormone mitovy vehivavy lisany. So ela mieritreritra hoe ilay désert ka tonga foana tsy izy an'izany. Misy hormone lisany mitovy ny vehivavy. Isan'andro mamoaka an'ilay tsiranoka avy ato amin'ny ambany adohany lahy midina ao ambongy no mifatratra. Iny lalana rehetrarehetra tongavana eto amin'ny tova io elahy raha mivoaka moly, misotro toaka, misotro labiera, tsy mihinan-kanina, makafoka dia ho hitan'ny lahy fa normal be rano raha ohatra ka hoe tsy tonga any ambonga ny hormone ny lahy fa potika eto amin'ny tova eto dia efa maty avy eo dia inona moa izany? Dia angamba io misy tsy mandeha amin'izay lohany kely izy avy eo. Ka raha ohatra izany ka mba tia miala tsara, ho salama tsara, ho ela vao tonga dia jerena ny tany testostérone. Eo ihany koa ilay adi-tsaina. Aza mieritreritra ilay hoe vehivavy ihany mila tsy tonga tsy hoe milamin-tsaina fa elahy ihany koa. Raha be adi-tsaina be elahy, be kizitina, mila ady amadama, milongolongo lava, misigara lava io dia anisany ihany koa izany mampihena ny tany testostérone. Raha mihitsam-bolo, tsy tokony hitsam-bolo izany ianao ekena hoe lehilahy izany io hoe lasa jerena lehilahy ny volon'ny lehilahy, voloina moa izany ny lehilahy mihoatra vehivavy. Raha tsapan'ny lehilahy fa mihitsam-bolo lava lehilahy dia tadio tsara fa ny tany testostérone izany tsy maintsy ho lasa ambany. Misy siramamy be loatra, reraka lava ary tsy mahavita asa. Lehilahy mahatsapa hoe ohatran'ny tsy mitovy isan'andro ary toe-batako izany fa ohatran'ny mahatsiaro reraka ahako dia tadio tsara izany fa efa misy olana eo amin'ny tany testostérone ny lahy. Ary ankoatrana gegela tsy reraka ahako miteny. Rehefa tsy mahavita elahy ilay hoe kotrana hoe mba mampatanjaka vatana, kotrana gegela eo afaka atao 10-12 minitra dia efa atao mba hahasalama ny manodidina ny lataka toy hatrany amin'ny lava-body. Efa izay 10-12 minitra sady maraina elahy manao kotrana gegela, mihina régime kely, misotro rano iray vera na 2 vera dia milamina elahy avy eo. Tsara ange izany, fikolokoloana vatana ange izany. Eo ihany koa mbola tsy reraka ahako no miteny eo amin'ny diabeta. Matetika ny lehilahy malagasy jereo tsara fa rehefa ilay miakatra ny amin'ny 30 taona rehefa rangahy any, 40 taona dia be kibo be daholo lisany, lasa be voka koa lisany. Nefa inona ny eo? Kaloria avy amin'ny labiera io nampatonga ny lehilahy be kibo io. Ary ho tratran'ny diabeta elahy. Rehefa tratra amin'ny diabeta elahy, ny prostate ny lehilahy koa amin'izay simba vokatry ilay sigara sy toaka, ny foana sy boboana hatramin'izay tsy mahatanjaka intsony ny lataka-elahy avy eo. Mbola tsy reraka no miteny fa diabeta tsy sitrany fanafody fa ianao no miezaka mikolokolo vatana. Atao kotrana gegela, matory adiny 7, tsy manao reraka. Elahy ihany dia efa mahatsapa hoe reraka be aza izany. Dia iny izany tsara mba ataovy manao calendrier, jereo foana hoe inona ny sakafo midina ato anatin'ny vatako ato dia amin'izay izany ianao mba milamina tsara amin'izay fotoana izay. Ary raha ohatra ka hoe mahatsapa ianao hoe tsy ny vatanao reraka lava ihany koa, mbola very ihany fa rehefa miakatra ny taona dia mihena ny tanjaka. Izany izany ianao miezaka mikolokolo an'izay vatanao izay. Dia izay, mankasitraka.